Eny avy raha antsika rehetra indray manaraka ny fandarana ono pastora amin'ity andro zoma faran'ny volana marsa ity taona 2023. Finaritra aby ranandria koa aby sika eka mitohy ny diantsika amin'ny momba ny fifidianana iny foana moa ny resaka fa somary tsy hoe miova moa zany fa mitohy tsika dia hiresaka ny hoe taonan'iny fandarana iny ny fandarana zay nalehantsika iny dia nisy nanao réaction, nisy nanao sosokevitra isorana be dia be ary zay misy ny tanjona le réaction nisy nandefa mail hoe ahoana raha zao ny fomba atao hanatanterahana an'ilay hoe les contre les systèmes. Ao ihany koa ny nandefa message privé amin'ny page hoe vonona hifanoetanana amin'ilay tolona vaovao dia tsy inona zany fa ny fitadiavana ny drafitra rehetra ahafahana roso lambala kokoa ka izay nanosika mbola hanohy izany androany ka nahatonga nifidy an'ity lohateny ity hoe raha arak'izay ary dia ilaina ny manangana plateforme citoyenne. Tsika zany eto tsy manao masturbation intellectuelle miala tsiny amin'ilay fiteny fa natsika tonga dia zavatra concret dia ny sosokevitra atsipika eto zany dia hoe andeha ary hanangana antsika plateforme citoyenne anankiray contre pouvoir, tsy miteny hoe contre le pouvoir, tsika zany tsy contre na régime fa contre pouvoir, zany hoe pouvoir rehetra zay misy na pouvoir judiciaire na pouvoir exécutif na pouvoir législatif io na pouvoir misy eo amin'ny fiaraha dia ilaina ny contre pouvoir mba tsy hisy ny atao hoe dictature, mba tsy hisy ny atao hoe le dictature masy tsy araky eritreretintsika foana hoe mpanao jadona fa misy ny hevitry ny olona zay tiany ampiarina ankeriny efa jadona zay misy ny atao hoe dictature idéologique efa tia no hevitra ironany maro anisa za moa anisany ao anatin'ilay tsy dia makafitraka loatra ny atao hoe démocratie satria le hoe ny hevitry ny maro anisa no jerena nefa le maro anisa zay relatif ihany raha jerentsika fotsiny lisam-pifidianana dia maro anisa en fonction lisam-pifidianana zay lisam-pifidianana zay tsy mazava ihany koa ny objectivité. Donc tsy afaka milaza mihitsy zany zay lany eo hoe lanin'ny maro anisa ka mila manaja ny démocratie tokony eritreretina zany hoe raha tafahoatra ny nombre ny abstentionniste noho ny olona mifidy dia tokony tsy manan-kery ny fifidianana. Za zao anisan'ny voy an'izany firaikevitra zany hoe tsy normal raha misy fikambanana anankiray vao maika moa firenena hoe ny vaty fotsy betsaka noho ny suffrage exprimé ny mpifidin'le olona anankiray na koa hoe ny abstentionniste betsaka noho ny olona mifidy légitime ve le fitondrana na le olona lany eo na député eo na maire io na président république mazava azy. Donc za manokana zany modèle hafa mihitsy ny ny modèle de gouvernance mety amiko ary mety amin'ny malagasy
dia tsy ho demokrasia io fa ino mbola resakafo iny a fa toizantsika zay amin'ny manarana fa toy n'ilay vidéo farany nataoko zany a mikasika le fifidianana 2023 teto dia mbola ao anatiny zany sika ary zaho manokana zany ho an'izay nanaraka tsara le vidéo zay natonga nanao fanamarena keto am'le description an'le vidéo hoe mahaiza manao lecture de second degré be deabe nitavela am'le lecture premier degré tonga de hoe ianao utopiste ianao aza manatinao laly eo fa mila apetraka aty 6 mois faux problème zany araky le tanjoko de hoe iny zavatra natsipiko iny de afahatsika sa hieritreritra vina mpiarahamonina lavitra kokoa io masiny tsy anana ny politicien ny politicien dia fatorany mandat izy ny mandat no mifehy azy donc rehefa ny mandat no mifehy azy dia tsy maintsy maka décision populaire izy mba hahatonga azy ho lany indray mba hahatonga azy ho bien vu ao fa rehefa manao gouvernance ianao sy miresaka hoe apprécier ny olona misy décision tsy maintsy ho raisinao zay tsy ho tiany maro an'izy tsy ho tiany vahoaka kanefany a mahasoa ny firenena donc zany a ny olona zay eo amin'ny tout politicien confondu nizanizy izy a dia ny motive azy de ny mandat no zany mila zavatra dépasser an'izay tsika zany dia nya zany le vina lavitra no jereko satria io foana ny olana tsy manana vision mba misy ve mpitondra mpanao politika ao Madagasikara misy visionnaire avy ao Madagasikara manana hoe manana vision ny Madagasikara dans 50 ans misy ve zany ny sinoa nametraka an'io vina Chine dans 50 ans io a sawady efa réalisé zareo am'izao fotoana io a ary la route de la soie io ao anatin'le vision ny sinoa hatramy voalohany fa mivoaka tsikelikely moa izy a satria misy plan d'action annuel plan d'action isaky ny roa taona isaky ny telo taona isaky ny folo taona io le vision à long terme iny tsy misy ka ny zavatra tena ilain'ny firenetsika tsy hanao ary vatam-pandreny eto tsika tsy hanofa atoandro eto tsika tsy ilay messia ho lany eo zay mahatonga nananao iny titre iny satria karazana titre ironika ihany izy et vous avez compris ou certaines personnes l'ont compris mais ny akamaroany dia premier degré dia tavela taminy fa fanokafam-bavony fotsiny iny zavatra lazaiko iny ary eritreretiko sacerdoce ho raisiko misy manomboko zao isaky ny zoma rehefa manao loa pastora de resaka momba ny firenena no atao fa mitondra vision za zany hoe te hizara vision am'izay de ze olona mahavoaray an'le vision afaka hifanometanana sy hivondrona ho amin'io avy mitondra firenena zany a de mila eritreretina au moins au moins 10 ans 20 ans à l'avance fa ça ne se fait pas en 6 mois en 7 mois dia izay no hozaraiko eto fantatro fa tsy de ho tiany ny maro anisy de zavatra ty fa lazaiko ihany miahy ny zavatra tena ilain'ny Madagasikara dia refondation totale oui démocratie merci monsieur Anthony refondation totale io lay tsirikevitra nalefako teto tamin'iny fiandohana fotsiny ihany iny zavatra lazaiko iny fomba anankiray iny hanairana ny opinion publique mantsy efa matory na izy reniko ny hanoanana dia tsy miseritreritra tsony na koa izy reniko ny toromaso ny fampanantenam-pokaty ny mpanao politika donc tsy mientsony izy raha tsy zavatra somary mandona ny saina donc amina stratégie de communication fomba fiady reny fa eto aho zany tena tonga am'ilay manomboka eto aho tonga am'ilay tiako atongavana misy aminareo nanoratra tamin'ny commentaire anareo hoe utopiste be ianao RGL de nisy koa miteny hoe masturbation intellectuelle fotsiny no ataonao fa tsy misy
réalisation concrète. Normal les réactions ary d'accord aminareo amin'ny ilany. Satria nahoana? Satria efa zay foana no nanazarana antsika. Ny zavatra ataoko eto zany dia chantier misokatra amin'io avy. Marihana aloha ny fandaharana zay ataoko eto rehetra, indrindrandrindra ny zoma dia mitarika ny fikendreko dia mitarika atsika ho amin'ny réflexion hanetsika ny saina, mila foazina aloha le sainy malagasy. Ny mpiray tanindrazana handray an-tanana ny ankehitriny ny firenena. Za tsy hiteny intsony hoe handray an-tanana ny hoavin'ny firenena. Zay foana masy le ianareo tanora ny hoavin'ny firenena. Zay le fampandrinadrisa hoe aza mbola mietsika mahery aloha fa rapitso lavy eo. Raiso an-tanana ny ankehitriny ny firenena. Ny zavatra tsy ampy betsaka Madagasikara. Samy manana ny toerany tsika, misy ny teknisiana, misy ny teknokraty, misy ny olona administrateur, tsy any ny olana. On a assez d'intellectuels. Fa ny problème ao Madagasikara dia zao tsy misy olona mi-influencer vision à long terme. Zareo zao amin'ny fany frantsay, zareo manana an'izany atao hoe Jacques Attali zany. Izy amintsika mahalala zany. Zany Jacques Attali zany io lehilahy io no façonnen'ny fotom-pisainan'ny Emmanuel Macron. Mbola tsy président koa Emmanuel Macron. Fa mbola en tant que izy tany aloha tany zany hoe produit ny idéologian'ny Jacques Attali. Zany Jacques Attali zany précurseur mihitsy amin'ny frantsay ny amin'ny atao hoe izy efa mieritreritra sady izy zany efa tsy amin'le zavatra ankehitriny. Ankehitriny intsony fa efa mieritreritra hoe inona ny modèle de gouvernance dans 10 ans, dans 20 ans. Misy olona zany mieritreritra an'izay fotsiny. Ary nanapa-kevitra fa tsy hirosaka amin'ny lafiny exécutif fa karazana think tank, karazana collecte réserve d'idées ho an'ny firenena. Izay no zavatra niantsona ary mandresy latra. Misaotra anareo ny tena hoe mirotsa ianao candidat, tsy any mihitsy ny any. Satria misy olona natao hitondra, misy olona tsy natao hitondra. Tsy hoe te hitondra dia mitondra. Misy olona, ary zay ny problème aty firenena ity, misy olona tsy natao hitondra dia mitondra dia manimba zavatra. Ary misy olona tokony nitondra fa tsy ny fidintsika dia manimba zavatra. Ka nanano ny anjara toerako, ny anjara briko eto amin'ity firenena ity dia zay hoe manaitra ny sainareo zay mety manana an'ilay le appel na le vocation zany mitondra firenena zany. Mitovy amin'ny pasteur, mitovy amin'ny docteur, vocation zany, misy olona manana vocation zany fa matoritory ao le izy. Ny rôlako zany dia mamoa an'izay ary mba mampita ny hevitra arak'izay mba kely mba takatra. Dia nisy vidéo efa nataoko taloha tany aloha tany ivereny kely ho anareo zay mety tsy mbola nahita, nareo zay efa nahita koa dia mba ivereny kely midira amin'ny page RGL dia manaova recherche au moteur de recherche amin'ny page. Tamin'izay nanazava le hoe inona natao hoe intellectuel araky ny hevitro. Ny dictionnaire moa fa manazava ny atao hoe intellectuel fa za manokana zany, zaho raha manatombotsoa zafinandro zany hoe ny intellectuel amiko dia tsy hoe ny olona diplômé, tsy hoe olona surdiplômé, fa ny olona intellectuel amiko dia olona sahy ary passionné amin'le zavatra nianarany, jereko tsara hoe passionné amin'le zavatra nianarany ary mi-s'engager ao anivon'ny fiainam-piarahamonina amin'iny zavatra nianarany. Fa be dia be anie ny zava-misy ao Madagasikara, isika ao anatin'izany carriériste ny betsaka e, hoe andeha hianatra aho mba hanana carrière. Zay fotsiny. Tsy lasa lavitra. Tsy olona passionné amin'le domaine fa olona carriériste, mety olona expert izy fa tsy passionné. Azonareo le mampiavaka azy. Fa ny tena ilaina zany dia olona passionné amin'le domaine nianarany dia iny avy eo
misengage izy misaotra Anthony io le izy alohan'ny rasan'ny firenena ty io lay fandarana misaotra betsaka tompoko de misengage izy eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny zavatra mipone azy izy zay no atao intellectuel de tao anatin'izay vidéo zay milazako hoe ireo nefa no andrasan'ny ty firenena ty. Le pays a besoin des passionnés, mais pas de carriéristes. Satria raha carriériste ianao dia saky no miteny hoe azo vidim-bola ianao. Azo vidina mikolokolo ianao de le compétence anao tena izy lasa tsy miasa satria ianao vidina. Firy no mbola afaka mijoro am'izany hoe non, za ity domaine-ako tia tsy sandaiko vola, vitsy. Ny problématika voalohany de ty ny akamarotsika rehetra malagasy reo dia nanao abandon de poste démissionne amin'ny responsabilité-tsika amin'ny maha-citoyen-tsika satria nahoana nafangarotsika lay politique politicienne le fanaondro zalahy sy ny atao hoe responsabilité citoyenne le tompon'andraikitra en tant que citoyen dia tellement tsika leo andro zalahy amin'ilay kilalao politika maloto de démissionne tsika amin'ny responsabilité citoyenne. Ary zay raha teo koa ny tanjony azadiny fa ny tanjon'ireo mpanao politika reo da ny ahatonga anao hoentsaka sy leo tsy te hierika intsony de ozy izy hoe avelao anaovanay azy am'izay de anjakany zareo am'izay tiavany anaovana azy de hitatsika reny amy fampahalalao baovao reny isan'andro vaky zao dia ahitana sahona maneno foana satria nahoana satria tsika miala amin'ny andraikitra tsika navelatsika ry zareo hanao zay tiany atao oui ohatrany hoe nomentsika feu vert ry zareo sy de fa ataovy eo ataovy zay tianareo zay tena nataony tokoa anie zay tiany de mikaikaika atsika rehefa avy eo de hoe rovina ny fifidianana de lasa médecin après la mort zay problématika voalohany problématika faharoa ho an'ny mpino kristianina indray satria maha teolojianina no resaka hoe ny zavatra hita ihany koa Madagasikara toe-tsaina malagasy maro kristianina de ny mpino koa nametraka hoe ny politika zany de zavatra maloto aleo avela eo am-pelantanan'ny olona efa mpilalao azy zany hoe nasitsika rindrina manelanelana atsika hoe tsy natao ho an'ny mpino ny politika ka rehefa tsy natao ho an'ny mpino dia ho aniza zany mialatsiny fa ho an'ny jentilisa zany hoe mila ino tsara zao mila évangélisena ny politika l'évangéliser tsy hoe lasa kristianina aza fangaro resaka za tsy antony hoe christianiser fa évangéliser aza fangaro koa reo za tsy miteny hoe mila kristianisena ny firenena kristy koa tsy nitady an'izany fa mila évangélisena inona moa ny atao hoe évangile la bonne nouvelle de hoe fiadanana ho an'ny osa famonjena ho an'ny olona reraka le évangile zany no karazana levier de développement efa nirasako koa zay tao amin'ny vidéo anankiray ny évangile de levier de développement anome ohatra anankiray porofo mitoaka amy tendany aminareo inona mahatonga ny any Genève ny canton de Genève matanjaka be satria misy empreinte ny Calvin tao hatramin'ny nametrahany zany atao hoe majorat zany na ny major na ny maire zany majorat misy trace-ny réforme calviniste matanjaka be ao Suisse mahatonga an'ireo Suisse reo am'izao niveauany am'izao tsika miteny tsy azotsika laviny zay mahatonga amiteny aminareo hoe tena azo atao tsara mihitsy ny mampivadiny ny finoana sy ny politika ka ny finoana am'izay fotoana zay tsy hoe avadika ho kristianina daholo ny olona tsy any mihitsy hoe anangana fiangonana isaky ny fokotany tsy any mihitsy
fa lay évangile ao aminao lay fiainana mikorina ao aminao dia mitransparaître koa amin'ny zavatra ataon'ny tananao. Avao tsara ny atao hoe fiainana, misy teny anankiroa amin'ny teny greka manazava ny atao hoe fiainana, misy ny atao hoe fiainana bios, le fiainana zao, ary misy le fiainana atao hoe zoé, le fiainana mi-animé, celui qui nous anime. Inona le zavatra mi-animenao ao anatinao mahatonga anao passionné, izay no entinao manompo firenena. Tsy mitovy ny résultat-nao sy le olona anankiray manao telopolo andro fanjava raika sy olona passionné satria animé par le zoé. Wa, merci monsieur Anthony, io le izy. Azonareo jerena io ataony monsieur Anthony ambany aminareo, la religion chrétienne, copie-coller, frein pour le développement. Ka izany koa anisan'ny erreur satria navelatsika am-pelantanan'ny olona tsy passionné ny zavatra, fa olona mercenaire. Ce sont tous des mercenaires politiques. Ny objectif an'i zareo de hoe comment réussir dans la vie fa tsy hoe comment réussir leur vie. De ataony tohatra fiakarana ny firenena, de ataony an'izay anaovana azy fatapelafadrakotra. Zany hoe fotoana zany zao tokony foazatsika amin'ny torimasotsika ry vahoaka malagasy. Ampy zay fotoana namelantsika andro zalahy rehetra zay nanara-po am'izay ny fiavany nanaovana an'le firenena. Inona moa no mahatonga an'le dérive eo amin'ny fitondrana? Ny anankiray ny parti politika efa tsy crédible intsony. Ny opposition koa, mialatsiny aminareo opposition, tsy vrai authentique opposition no misy, fa olona mercenaire politique déçu du pouvoir, reo olona zay niongana teo amin'ny fitondrana dia manana esprit revanchard, te hiverina indray, de milalao ny fahorian'ny olona sy ny émotion-ny olona hoe tsy mety nataon'ny mpitondra, dia tena marina tokoa fa tsy mety nataon'ny mpitondra fa saingy zao tena sincère be izy. Non, opportuniste izy. Tsy vrai opposition. Donc zany ny parti politika rehetra misy eto Madagasikara tsisy crédible intsony na iray aza. Tsisy. Satria tsy manana ligne politique aloha voalohany indrindra, fa ny parti politique au Madagasikara de niorina à partir na charisme na leader. Zero tsara, ny parti politique niorina au Madagasikara de niorina miainga avy amina charisme na leader. Mipotra zany Marc Ravalomanina zany de mipotra ny Tim. Mipotra zany Andry Rajoelina zany de mipotra ny TGV. Mipotra zany Ery Rajaonarimampianatra zany de mipotra ny HVM. De ho avy koa ny manaraka ainsi de suite. Zany hoe natsika zany ny parti politika de miankina amina olona. Ny parti politika de miankina amina charisme na leader. Zero zao mialatsiny manolo anarany eto. Maty iny ngia tompoko lahy Herzo Razafimaleo, nga nareo mareresaka momba leader fanily zany tsony am'izao. Misy ihany le antoko fa tsy rerenao saika tsony, nefa mba nanana ny firainkevitra zany Herzo Razafimaleo zany, porte na nanaiky azy ana tsy d'accord taminy. Fa zay le problème, ligne politique mazava. Satria mercenaire ny betsaka, tsy misy manana an'ilay tena hoe vrai authentique parti politique. Anome za tsy zavatra misavoana any an-danitra fa manome anareo exemple concret. Misy antoko politika anankiray zay ty amin'ny tany misy anay ty Belgique. Ny anaran'ilay antoko politika atao hoe PTB. Za tsy miditra lafiny orientation politique hoe gauche ve izy droite ve izy tsy any ny problemako. Fa mahavariana io antoko politique io. PTB ny anaran'ilay antoko. Un peu communiste zalahy zany raha ny foronany. Fa c'est pas ça l'essentiel. Fa izao, io PTB io antoko anankiray io de nanao déclaration mihitsy hoe tsy miditra, tsy mandray fitondrana mihitsy zareo na de lany aza amin'ny fifidianana ohatra hoe solombavam-bahoaka, fa mijanona ho député zareo fa jamais zao miakatra amin'ny sehatra ambony. Satria nahoana? Zareo zany tena nandray ho sacerdoce mihitsy ny hoe tsy
hitondra fa contre-pouvoir. Mila contre-pouvoir ny firenena. Ary dia libre zareo amin'ny parole. Dia ho antsika zany dia hoe adalàna zany. Hoe inona moa no anaovana? Zay moa na eno mpanao politika ngezalahy tamin'ny vaovao, tsy hanonona ny anarany a. Hoe inona moa ny antony anaovana politika tsy andrombahana fitondrana. Hitanareo zay? Zay le olona carriériste, zay le olona mercenaire. Fa ty exemple typique, tena hoe zareo tsy nentiniditra tao anatin'ny fitondrana mihitsy, fa nanao zay natafiditra azy tao anatin'ny système mba ho lasa contre-pouvoir foana, peu importe zay mitondra. Exemple misy zany, matoa zany lazaiko zany de efa misy manao. Tiako tenena aminareo hoe zany ny olona tena manana conviction politique. Za manokana aloha tsy afenako aminareo fa za manana conviction politique. Tsy miteny hoe manana couleur. La couleur indray masy de hoe atoko inona ianao, non, conviction politique ako. Mbola ho avy ny fotoana melabelarako eto ny conviction politique ako eto amin'ity page ity. Fa eto aloha zany manomboka azy fotsiny. Hoe tena zavatra mitravailler ny esprit anao ve le izy? Zavatra tena manodina ny tsinainao mihitsy zany, faire remuer notre intestin. Io no rano sotroinao maraina atoandro hariva. Io no tsy antom-pisianao fa ny ainanao dia io mandra-pahafaty azy. Satria manana ligne politika mazava. Raha nanao le sosokevitra iny dia haiko tsara hoe niresaka taminareo le candidat natsoko iny. Haiko tsara hoe tsy vitany fihetseham-po fotsiny le izy. Tsy vitany fihetseham-po fotsiny le izy. Ary tsy vita fihetseham-po ny raharaham-pirenena fa mila zavatra maro, marina zany. Saingy ny hitako banga hatrizay dia ny tsy fisian'io contre-pouvoir citoyen io. Ary contre-pouvoir citoyen io tsy mitena hoe opposition fa contre-pouvoir. Contre-pouvoir citoyen tsy mitanila na ny atsy na ny aroa. Ary ny asan'ny contre-pouvoir dia mametraka ny fahefana misy rehetra tsy ho ampefy. Satria ny matetika misy ny abus, misy ny fanararaotana, dia vokatr'izay fanararaotana zay ny mahatonga an'le fanararaotana azafady. Inona mahatonga an'le fanararaotam-pahefana, inona mahatonga an'le abus? Satria tsy misy contre-pouvoir. Ny teninareo ny gazety milaza le zao miala tsiny fa ny gazety efa manana couleur politique daholo. Satria ny patron de presse efa affilié amina parti politique. D'ailleurs, olona mpitondra manana olona mpanao politika daholo ny ankamaroan'ny tompon'ny gazety ao Madagasikara sy ny télévision. Zay moa le schéma classique hoe raha te hilatsaka filoham-pirenena ianao dia mila manana télé, dia mila manana gazety, dia mila manana radio. Donc zany lay journalisme ao efa orienté makany amin'ny fandaniana any Andriamatoranina sy Ramatoranina. Donc amiko miala tsiny ny journalisme à Madagascar tsy contre-pouvoir mihitsy fa au contraire, soit izy opposition contre le régime, soit izy lèche-botte. Sisa afaty zay. Donc mpanao politika zany efa mercenaire. Ny gazety ny patron de presse efa ny mpanao politika ny tompony. Aiza ny contre-pouvoir zany? Sisy. Amateolojia dia ivily kely ato amin'ny lafin'ny ara-teolojia kely aloha. Vetivety. Bibliquement parlant, raha tena manao synthèse maimaika atsika ny amin'ny tantaran'ny soratry ny tantara ohatrany testameta taloha dia zao fantany napetraka aminareo hoe oviana no nipotra ny atao hoe mpaminany teo amin'Israely. Isaky ninona no nipotra ny mpaminany nanomboka teo amin'ny fotoana zay nangatahany Israely hoe omeo mpanjaka izahay. Tadidinareo tamin'ny andro Samoela.
hoe leo be zahay le am'izao fotsiny fa ny manodidina anay rehetrarehetra manana mpanjaka aloha zay manana mpanjaka de ho z'andriamanitra hoe ampiomano izy fa izao ny anjo azy ranona mpanjaka izy ho alainy ny taninareo ho alainy ny zanakareo ho alainy ny biby fiomponareo sy mampanena anay zany fa omeo mpanjaka zay bon nomen'andriamanitra ny mpanjaka iny Saoly voalohany fa vao nipotra ny mpanjaka ny monarchie vao nanomboka ny atao hoe monarchie de tonga de avy hatrany nitsangana ny mpaminany zany hoe ny fisian'ny mpaminany zany de nohony ny fisian'ny mpanjaka tsy misaraky reo binôme zany zany hoe ny mpaminany de nataon'andriamanitra ho contre pouvoir tsy conseiller fa contre pouvoir dans le sens hoe mamerina an'ilay mpanjaka amy lalany tokony ho izy zay ny rôle ny mpaminany ny mpaminany tsy nisy ny atomboany sy ny mpaminany de rehefa nanomboka nisy mpanjaka tsy mbola nisy mpaminany talohan'ny mpanjaka ry Mosesy tsy atao hoe mpaminany fa de hoe olona leader charismatique natsoan'andriamanitra ry Joshua ry Abraham patriarque mpitsara fa ny mpaminany voalohany de i Samuela natsangan'andriamanitra ny mpaminany satria hitsangana ny fitondrana mpanjaka na ny monarchie mba tsy atonga ny mpanjaka hanao abus de pouvoir de tsy maintsy nasina ny mpaminany ho contre pouvoir zany natonga ny Jeremia reny fay mihitsy anie satria rehefa miteny zao izy Jehova dia tezitra ny mpanjaka de vonoiny kapohany satria zay ny rôle ny mpaminany donc zany isan'ny karaktera singa ray akoatran'ny asany be lehibe mazava hoazy ny mpaminany dia hoe les prophètes dans l'Ancien Testament est la conscience des autorités royales. Les prophètes étaient la conscience de la monarchie. Raha vadika am'izao androtsika zao zany de zao hoe ny mpaminany dia izy no conscience-ny autorité politique. Niza ny fitondrany eo. Jereo ny tantarany Daniel. Areto misy zavatra manahirana be na de tsy mahafinaritra aminao aza ilay mpitondra eo de tsy maintsy mitsangana ianao ho conscience n'io mpitondra io fa tsy hoe rehefa mametimety aminao izy de ozanao hoe ao atsika iara-iasa fa rehefa tsy metimety aminao izy tsy mia non ny rôle ny mpaminany de conscience qui que ce soit eo masany masarotra an'le izy anome ohatra Daniel izy telo lahy Sadraka Mesaka ary Abednego taiza ry zareo natao exilé tany Babylone ny élite intellectuelle tao Jerosalema rehetrarehetra exilé tany Babylone zany hoe fahavalo zany Babylone zany Nebokadnezara fahavalo gentilisa kanefa de ozy Andriamanitra hoe tamin'ny alalan'i Jeremia 70 taona nareo vao miverina manaova trano any ampanambadio any zanakareo mambolenareo ary mivavaha ho an'ireo olona mifehinareo reo fa rehefa miadana izy de hiadana koa anareo jereo tsara raha ny fijerin'io zany hoe traître zany reto Daniel sy ny namany reto non conscience izy de indray andro raha tadidinareo nanao adalàna le mpanjaka anankiray nisotro divay nanao filalaovan-dratsy tao anatin'ny kalisy ny fanakem-poly de nisoratra tanana nisoratra teny amin'ny rindrina hoe mene menekelo paresiny tsy nisy olona nahavaky an'le soratra na indray de Daniel no nahavaky azy zay le izy hoe zay ny rôle ny mpaminany conscience du roi fantanina mipetraka ny mpitondra ao Madagasikara amy sehatra rehetrarehetra manomboka any faratapony ka hatraty amin'ny ambany iza no conscience nareo fa raha le olona manodidina nareo reo fotsiny de mialatsiny fa ireo ny compte en banque no mamaiky azy de na izy manao hoe oui président lèche-bot na izy mamandriky anao mba hanadaboana anao mba azahoany satria fantany anao fa hienjera rapitso dia ataony izy ajaboka anao de isaoty indray izy am'le soavaly matanjaka vaovao
Donc reo conseillenao reo marina fa conseiller politique conseiller économique sisa ilaina fa le conscience zay le contre pouvoir raha matadidinareo ny mpanjaka teo amin'ny Israely de tsy mipetraka rery izy fa eo anilany foana ny mpaminany ohatrany Davida teo anilany Natana ary ny zavatra lazainy tsy voatery afinaritra anao foana matadidy aho tamin'ny tany aloloha tany nisy an'le hoe 3P fiaraha-miasa ny fiangonana sy fanjakana za tsy d'accord tamin'iny mihitsy tsy resaka politika satria nahoana lay 3P privé partnership ny secteur privé sy ny fanjakana oui main dans la main satria ilaina ny secteur privé satria ny secteur privé no mahatonga ny développement ny fanjakana dia mitady politika fotsiny fa ny fiangonana tompoko de tsy tokony ho partenaire zany mihitsy satria rôle ny fiangonana de mpaminany izy conscience fa raha vao izy koa ao anatin'le izy dia maninona endrikana corruption zany amiko c'est une corruption douce c'est une façon de nous faire taire hoe iny milliard anamboarana fiangonana iny milliard anaovana ny toby iny zao anaovana zao akombony ny vavanareo de mivavaka fotsiny cadeau empoisonné misy koa ny mieritreritra fa hoe rehefa manana armadana pasteur izy miaraka aminy ohatra hoe hodidinina mpanompon'Andriamanitra be dia be izy zany misy pasteur misy évangéliste olona malaza miaraka aminy de mieritreritra izy fa hoe validen'Andriamanitra ny zavatra ataony rehetrarehetra sia à condition que ireo pasteur sy ireo évangéliste sy ireo conseiller spirituel miaraka am'ireo tena conscience contre pouvoir d'accord am'izay fotoana zay fa raha olona manao oui monsieur fotsiny fa hoe juste pour avoir une armada de pasteurs autour de soi une armada de figures emblématiques anapitory pour donner une belle image je suis désolé c'est contre pouvoir zany ny rôle anay ny rôleako de contre pouvoir foana de zay tsy afinaritra zay mahatonga anahy tsy ho tafiditra ao anatina mola mihitsy satria amelingelina foana aho tsy afinaritra loatra zay zavatra misy fotoana de hoe mila pahirezina hoe tena mety ity de apahirezina izy fa misy fotoana hoe non ça ne va pas ka manahirana ao anatin'le izy mitodika aminareo raha lasy anabavisany zay mety manana zay toerana zay eo anivon'ny fitondram-panjakana na eo anivon'ny sehatra misy anareo faites très attention manahoana ny objectivité anareo manoloana ny traitement de faveur raisinareo manoloana ny confort matériel azonareo za tsy antena hoe tsy tokony hanana confort anareo fa enjana be le dette morale ny olana ange ny olana ange de ty lasa mitarika makany amina culte de personnalité l'izy on n'est pas là pour cirer les pompes on est là pour dire la vérité que ça plaise ou non ka zay zavatra zay no mampieritreritra anazy satria misy fotoana teto am'ty firenen'ity ary hatram'izay ary hatram'izao misy zavatra tsikarotro hoe hodidinina na mpitondra fivavahana hodidinina na pasteur hodidinina évangéliste hodidinina olo-malaza ny finoana ny mpitondra na ny mpitondra satria zany amy sehatra rehetra io na député io ena dans quel but tsara l'izy raha toka tena mipetraka amy toeranareo maha conscience tahaka ny mpaminany ianareo fa sao laka anao ohatrany Hanania
Nisy karazany roa ny mpaminany teo amin'Israely tamin'ny andron'i Jeremia. Ao ny atao hoe mpaminany ny lapa, ary ao ny mpaminany karismatika. Karismatika eto zany a, tsy hoe ohatra le karismatika am'izao fa le mpaminany zay niran'Andriamanitra de façon ponctuelle rehefa misy cas tsy milamina, ohatra zany zao hoe hamosa-paminany, tsy isan'ny mpaminany izy fa mpiandry omby de nifoazan'Andriamanitra hoe tsy manao ny asan'le mpaminany eo amin'ny lapa, noho zany de voatery aho Andriamanitra mamoa mpiandry omby handeha hamoa ny torimasony reto mpaminany professionnel voakarama ireo. Zay inona tonga ny hamosa-paminany nifoaziny e. Amosa c'est un paysan. Amosa c'est un vaurien raha zay ngamba lazantsika azy. Fa voatery nifoazan'Andriamanitra izy satria tsy nanao ny asany le mpaminany. Donc tamin'ny andron'ny Jeremia nisy an'izany atao hoe Hanania zany. De mba tonga ny Hanania satria zao teo le zavatra mahafinaritra ny sofin'ny olona ny tian'ny olona hoenona, de hozy izy Hanania. Tsy marina ny teny Jeremia. Jeremia ny teny hoe afaka 70 taona vao miverina any Jerosalem tsika. Zay ny tenin'Andriamanitra. Tsy tian'ny sofin'ny olona miaina zany. Non. Zay mitady zavatra le manao ohatr'izao, le manafosafo, le mipasoka ny efa malama, zay. De ozy Hanania, afaka 2 taona. Ataovy ambony balance, iza no eloan'ny olona. Le 2 taona no eloan'ny olona satria izy hoe tsy kosa mahafinaritra. De inona nahazo an Jeremia? Zay inona tonga an Jeremia nifaiziny, natsika ao anaty lavaka fasakana, nokapohana. Nahatonga an Jeremia indray mandeha nanao grève de la faim mihitsy zany angaha ozy Jeremia tsy mahavita intsony. No nitondrako ny afatrao ihany no ahitako loza. Ka ny zany mitodika aminareo ray aman-dreny ara-panahy isany manana accès any amin'ny fitondrana ambony any, na manana accès any amin'ny mpitondra isan'ambaratongany any. Le objectivité nareo ve voatazonareo? Sa ianareo lasa ohatra hoe fonctionnaire, sa ianareo lasa mercenaire, sa ianareo mivalide zavatra fotsiny ny lavana anareo satria hoe kiranonaza miaraka aminy. Zany masy fanao olona elany mba iza fa i pasteur ranona sarina rane no miaraka aminay any e. Ohatr'izany aleo de ataoko vaky matsiro aminareo ohatr'izany ty raharaha ty. Rehefa ianao zany mba mianan-kendry miteny satria ianao zany le pasteur kely avy anaty ravin-kazo, tadidiko tsara mbola za tany ambanivohitra ny asa. Iza koa ze lahy zay tsara nataony zareo anahy. Elahy pasteur kely ary ambany ravin-kazo tany Antanikiatsaka tany. Avy Antanikiatsaka ve no mba izy ranona sy ranona ane. Pasteur ngeza lahy malaza eto amin'ny firenena no miaraka amin'ny reto sy reto e. De ho za mamaly an'ireny olona reny hoe fangaho miankina amin'izany ny mahamarina ny tenin'le olona. Fa miankina amin'le kasketiny ve? Miankina amin'le titre honorifiqueny ve? Non! Nisy zany hamosampaminany zany nifoazan'Andriamanitra ihany koa. Na de tsy alehany aza. Et je préfère être dans ce domaine-là. Libre. Au lieu de mamadika ny hafatra zay ampitondrann'Andriamanitra. Ka niahy zany mba teny atsipiany ho anareo hoe raisony ny responsabilité nareo ny andraikitsareo amampaminany anareo tokoa. Mijoroa amin'ny tena mahampaminany anareo. Fa ne soyez pas complaisant. Sarotra izy e. Surtout une fois que vous avez mordu au bénéfice de l'État. Sarotra ny miala amin'izy. Ka amarana koa zay tsy valapatra am'izay proposition directe ny inona zany no sosokevitro. Sosokevitro voalohany de ty hoe ahoana ny ahafahana mametraka les contre-pouvoirs citoyens, les plateformes, te hanangana plateforme mihitsy aho zany hoe andao hifanome tanana ho an'izay olona rehetra manana an'izay vina zay. Voalohany, efa nilazaiko teto foana tsy hevi-baovao ny zavatra lazaiko eto fa zavatra efa nilazaiko tany aloha fa io moa sika mora manadino dia araka teny soratra masina koa hoe mahatsara antsika ny teny averina, de averiko indray le izy. Tokony hisy ny atao hoe cercle de disputation des
DISPUTATIO. Sehatra anankiray ahafahana manao débat amina sujet de société na problème mpiarahamonina mitohy. De ozy nareo efa misy ny Dondresaka, efa misy ny Real TV, efa misy zao. Non, tsy ampy reny. Ilaina ny média, fa ny média amiko dia amin'ny maha médianazy intermédiaire, fa tena mila cercle na disputation misy entre les intellectuels du pays. Efa nanana vinavina zany any zay fa tsy tafavoakany izy satria problème le vision tsy mipasy. Hoe amin'ny sehatry ny atao hoe éducation ohatra. Aiza iza ny olona hita fa mahomby amin'ny lafiny éducation ary manana vision dia mitondra ny traikefa de mandeha am'izay ny débat, de mandeha ny adevitra hoe mety approprié amin'ny zava-misy amin'ny contexte Madagasikara ve izy sa tsy mety, sao de copie-coller fotsiny ny programme avy any tandrefana. Zavatra concret zay satria zao basy le izy. Aloha zava ny resaka. Nareo ministra reo na de mahay ara nareo, hitako ny CV anareo fa tena mipoapoaka be sortant tarisy. Ianareo tsy manam-potoana handiniky lalina zany et vous n'avez pas vous n'avez pas le temps de réfléchir ou de méditer. Fa ianareo maika amin'ny agenda nareo mivory ary conseil des ministres ary irany président ary zaravary mila makary sy makary. Fa mila olona en permanence mieritreritra, mikao-doha, mivaky loha, ary iny programme iny avy eo no avadiko programme atolotra ho an'izay eo amin'ny exécutif. Fa raha ianareo ihany cabinet nareo io cabinet miaratsiny afa amin'ny traité affaires courantes no ataonareo. La preuve jereo fotsiny budget. Jereo ny teti-bola. Ny budget de fonctionnement ny ministère no ambony lavitra noho ny budget programme. Ce qui n'est pas normal. Budget de fonctionnement dangana be fa ny budget de programme ambany. Efa mazava be ne zany. Mazava be zany. Zany hoe natao tsoatra fiakarana le programme. Gaga hoe firenetsika nandeha ny ady amin'ny Covid nga izy de inona ny priorité mihitsy. Priorité mihitsy de ino? Ady amin'ny Covid nahazo vola mpamatsy vola tsika de inona ny vidiny 4x4. Je me pose des questions. Hoe ahoana zany? Hitanareo le budget programme révélateur. De eo ny problème. Donc zany za mahita hoe raha misy tsika olona vitsivitsy maromaro mifanaraka de manangana cercle de disputation. De le disputation tsy mandany andro fotsiny ohatrany mialatsiny aminareo tsy hoe koa manatsatso anareo amin'ny Real TV sy eo amin'ny Dondresaka TV plus fa tsy hoe te hafana hoe enjana be le parti anankiray namely an'le anankiray tsy nahita valiny isy ny anankiray fa hoenina be. Zay ve izy ijery adina kola ve no ataontsika eto e? Ijery adina kola de sanatria zany mampirisika ny olona hoe io ataovy. De samy am'izay rehefa hiakatra Dondresaka sy hiakatra TV plus ry zalahy sy Real TV de efa samy manana ny mercenaireny le manao commentaire ery amin'ny Facebook satria mandeha direct amin'ny Facebook. Zay ve le izy? C'est ridicule. Fa nanahy ny tena ilaiko de le hoe non, cercle la disputation hoe misy toerana anankiray eo daholo efa fanao tamin'ny andro grika zany. Mbola tamin'ny andro grika de efa nanao zany ny olona. De tonga eo daholo ny olona rehetra zay vonona ka te hidebatra amina sujet makarary ny fiarahamonina anankiray. Ohatra hoe sécurité, ohatra hoe fambolena, ohatra hoe éducation. De karazana forum permanent. Karazana forum permanent. Régulier farafaratsiny na périodique.
dia miabotira amina zavatra anankiray dia jerena hoe vita izy dia aiza ny ampiarana an'ity mitady toerana anankiray anaovana laboratoire de référence hoe andramana amina tanàna anankiray na commune anankiray raha mety ndraindray mety tsy etsy rehefa tsy mety dia miverina indray any amin'ny laboratoire miverina indray any amin'ny laboratoire sy mahamenatra ny manao an'izany vazaha matoa lasa lavitra dia nanao andrana izy dia rehefa tsy mety dia miverina dia ohatr'izay foa fa au moins on a essayé zay zany anankiray centre de disputation forum permanent périodique régulière fahatelo mitodika fiangonana eto am'izay ny ilana antsika fiangonana oleretsy a eto aho dia ho bedinareo indray eno bedinareo indray fa toko teneniko ihany bedin'ny fiangonana zany tiako tenenina matezitra an'zareo mas zavatra le raiky ty le zaika be fanaonareo isaky ny efatra taona io maninona io raha vadika tsara le zaika be a fa tsy io le endriny anaovanareo azy io tsy haiko aloha ho an'ny fiangonana sasany fa an'izay fiangonana leviko very zaika be a eno lahateny no atao any toriteny dia lahateny dia fampianarana soratra masina dia manao rakitra dia manao vokatra dia zay tsy ratsy zany fa tokony hisy fekevitra anankiray mivaingana vita ny zaika be ohatra hoe zaika be ny tanora kristianina be dia be ny zavatra azo dina hoe anatina une semaine zany raha ohatra hoe monsieur focalisé fotsiny hoe ohatra hoe problème na grossesse précoce des jeunes filles à Madagascar zay ohatra ny thème amin'io zaika fotsiny atsoa daholo ny olona mpisehatra rehetra amin'io zavatra io herinandro ve mitokana any any Majunga any Dego any Fort Dauphin any Fandrina any Tuléar tsy avoaka zavatra eo ve olona manam-pahaizana daholo io fa deo nafinaritra ny zaika be a dia nitsangatsangana teny amin'ny ranomasina dia nihinana masikita dia nakeny Amboro dia nilomano kely dia mitondra voandalana mody dia aiza indray zaika be manaraka fa efatra taona any Adego ndray ary mazana moa le toerana tendrena anaovana zaika be a le toerana touristique foana tsy ketonao déjà c'est un peu bizarre normalement ny olona manao retraite karazana retraite spirituelle zany a mandeha amin'ny toerana tsy misy zavatra miatire azy aloha raha tena olona ikeo-ndosy tena hiasa saina monsieur retiré misy du monde anao a dia ao ianao zany tena tsy mivoaka ao mandra-pavita le retraite na le zaika be dans le sens hoe le zaika be resaka eto zany fikaona andoha dia mamoaka zavatra inona no entin'le olona mody vita ny zaika be inona ny zavatra pratico pratique nampivoatra ny fiainan'ilay tanora any misy azy exemple fotsiny zany za tsy miteny hoe za tompon'ny fahamarinana fa miteny aminareo hoe andao le retsy a avadika ho asa le fivavahana zay ny a ninona ny sloganko miazona ny baiboly amin'ny tanànakavia satria akaiky ny fo ary miazona ny gazety amin'ny tanako ankavanana zay ny filozofian'ny Ramanatolotsoa Jean-Luc miazona ny baiboly amin'ny ty tanako ankavia ty aho ary miazona ny gazety amin'ny tanako ankavanana zany hoe zaho eto amin'ity tany ity fa tsy eny amin'ny abakabaka no mipetraka ahoana ny ahatonga nyity filazantsara ity ho azo tsapahitanana eto amin'ity fiarahamonina ity zay no antom-pisihako eto ambony tany ahoana ny fiainana any an-danitra mba ho azo iainana ety dien'izao sahady amin'ny alalana action concrète hoe ahoana ny ahafahana manafoana ny hanoanana any atsimo ahoana ny ahafahana manalefaka na dia tsy afaka ara ny insécurité amin'ity fokotany anankiray ity ahoana azo atao tsara zany e fa isika aveo menimena mijaly be mifandrimpahalemina mijaly be amy tsy fampikana mijaly be nefa tsika miabandonné en démission sao de misy zavatra mila dinihina indray mandeha ny fomba fiasa any anivon'ny fiangonana
Mba imaginenareo hoe mba rêveko ny aty, c'est un rêve. I have a dream ozy izy Martin Luther King de za koa mba hindrana. I have a dream. Ny Zakabe hatramin'izay misy a, de hoe Zakabe ny tanora FJKM, ny Zakabe ny tanora luterana, Zakabe ny tanora katolika. Fa raha mba misy re hoe forum national interdénominationnel ny tanora amina sujet de société anankiray, Karl Barth hoe mety avoaka zavatra. Tsy misy asa be ataon'ny ministry ny tanora intsony fa ireo tanora reo no mamoaka hoe zao ny zavatra maharary anay. Ary ty ny sokeo fa misy tanora efa pré ao manana ide tsara mipetrapetraka. Mbola averiko foana fa reny thèse na mémoire any amin'ny université reny a de mampalahelo ahy fa ho za hoe cimetière de projet ny université. Mahafinaritra ery mihaino an'le tanora manao an'le soutenance, tsara ery mipoapoaka le izy. Fa vitiny juste pour avoir la mention très bien. Nahazo très bien zanakay. Mention honorable avec félicitations du jury. De maka sary, de mampiseho diplôme, de manao fety be, vita tseo. De le projet any amin'ny la caven'ny faculté. Échec. Échec total. Tu as dépensé des années de recherche pour rien. Satria nahoana ny objectif anao nianatra de hoe ahoana nazahoako diplôme. Io toetsaina io koa mbola mila potehina. Hoe diplômé de rehefa diplômé de ajain'ny olona de andongalehan'ny olona tompoko salama tompoko satria manana diplôma be satria olona intellectuel. De le apetraka ao amin'ny anaty cadre ao amin'ny salon de rehefa miditra ny vahiny de ay kosa zanakareo nianatra be ay nianatra tany Amerika izy, ay tena nianatra. De fanontaniana mipetraka any amin'ny zala anglo-saxon, ay nianatra momba ny any ianao, inona zany ny suiten'le fianaranao, inona ny apportnao ny fiarahamonina? Tsisy. Fa nommé directeur fotsiny directeur du cabinet ny ministre Lénine, directeur régional mandeha 4x4, manao atelier, manao atrikasa, mihinana per diem sy per noctem. Zay. De tafita satria manana diplôma, tafita fa nahazo poste tsara fa ny impact ny zavatra nianarany tsy misy. Inona ho any manakana raha reny zavatra reny hoentina amin'ireny karazana Zakabe reny. De adaptena, edena hevitra, de ahoana ny ahafahana vulgariser azy, iza ny agent manatanteraka azy, ireo tanora be dia be STK, KTLM, tanorany katolika, agent tsy mila karamaina reo satria olona resy lahatra le zavatra, efficace satria olona passionné. Raha ny olona passionné no mandeha mirotsaka any amin'ny fiarahamonina, hafa be ny résultat. Zay ny mba Zakabe mba tiako mba hisy any aoriana any fa tsy haiko moa mety revingadrany aho de aleo hoalo le izy fa zay ny rôlako eto manipy hevitra. Disputatio, forum régulier périodique ary ny famadihana ny Zakabe ny fiangonana ho sehatra ahafahana miady hevitra sy mamoaka fehi-kevitra ho amin'ny fampandrosoana. Zay sy zay ny azona androany, toy izantsika zay amin'ny heriny amin'ny fomba hafandray. Samita ain'Andriamanitra tompoko.